Nous saluons l'assemblée qui assiste à ce culte aujourd'hui. Nous saluons aussi ceux qui suivent le culte en ligne à l'extérieur. Le culte d'aujourd'hui se fera en même temps en malgache et en français. Pour que tout le monde, que ce soit des malgaches ou les gens francophones, puissent recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Mais surtout pour que plus de gens reçoivent la grâce au nom de Dieu. Que la paix soit sur nous. Donc nous allons prendre un moment pour prier. Si nous pouvons fermer nos yeux et on va remettre ce moment à la main de Dieu. Donc Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Nous te remercions pour le temps que tu nous donnes. Nous croyons fermement, Seigneur, que c'est toi qui nous as invités et que tu as déjà préparé quelque chose pour nous. Et on croit vraiment que tu es là, présent au milieu de nous. Parce que ta parole a dit que s'il y a 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, tu seras là. Et non seulement tu es là, mais tu vas agir, tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas un moment où dans la Bible, il y avait ta présence et il ne s'est rien passé. Mais on croit fermement, Seigneur, que quiconque arrive aujourd'hui, ils vont recevoir quelque chose de toi. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons vraiment à agir. Nous t'invitons à diriger ce culte. Nous t'invitons à diriger la louange. Nous t'invitons à parler à travers ton serviteur. Nous t'invitons vraiment, Saint-Esprit, à agir en ce lieu. Et que ça soit un culte extraordinaire. Que tout le monde qui sont venus ici puisse recevoir quelque chose de toi. Que les malades soient guéris, que tous ceux qui ont des problèmes seront vraiment apaisés aujourd'hui et qu'ils reçoivent la paix venant de toi et la joie venant de toi. Donc Seigneur, augmente la foi en nous, augmente la soif et touche vraiment les cœurs aujourd'hui. Touche vraiment les cœurs aujourd'hui et s'il te plaît, agis. S'il te plaît Seigneur, fais ce que tu veux, que ce soit aujourd'hui. Fais ce que tu as déjà prévu pour nous aujourd'hui. On reçoit tout cela en ton nom et on a vraiment foi, Seigneur, que tu es là et que tu vas agir. Donc nous louons ton nom, nous te donnons gloire. À toi soit la louange pour l'éternité. Merci Seigneur. Amen. Je crois que Jésus est vraiment parmi nous aujourd'hui. Et je crois aussi que Jésus est parmi vous qui assistez en ligne. Donc si vous croyez vraiment, et la foi que Jésus, il va vraiment agir. Il y aura une grande délivrance aujourd'hui. Peu importe la maladie. Peu importe la puissance des malédictions, Jésus va te sauver aujourd'hui. Que tous qui croient acclament fort le Seigneur. Alléluia! 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 Acclamons aussi le Seigneur pour Valsou qui va nous conduire dans la louange. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un ici peut rendre gloire à Dieu en l'acclamant encore plus fort? Si tu peux taper des mains encore plus fort, fais-le. Alléluia! C'est pour notre Seigneur. Amen. On vous salue, vous tous qui êtes ici ce matin. Vous également qui suivez le culte en ligne depuis chez vous, depuis votre bureau. Peut-être que vous êtes dans votre voiture. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, si vous êtes là, sachez que ce n'est pas par hasard. Si vous consacrez du temps à suivre ce culte en ligne, ce n'est pas par hasard. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous tous.
Sachez que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et il est là aujourd'hui avec nous tous ici. Il est là parce qu'il a des choses à faire dans ta vie. Il est là pour changer tout ce que tu crois que ce n'est pas ce que tu attends dans ta vie. Il est là pour tout faire parce que lui, il est le Dieu des miracles. Amen. Il sait tout faire. C'est un Dieu sans limite et c'est ce Dieu-là que nous servons aujourd'hui. Il anticipe tous nos besoins. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour demander qu'il a déjà préparé quelque chose pour toi. Et sachez que c'est encore meilleur, 100 fois, 1000 fois meilleur que ce que tu as imaginé. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre cœur, d'être connecté à Jésus et d'être prêt à recevoir tout ce que Dieu a à vous offrir aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher la guérison ailleurs, d'aller chercher la paix ailleurs. Tout ça, vous pouvez le trouver en Jésus. Amen. D'ailleurs, il a dit que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. » En Jésus, le repos, il est éternel, il ne durera jamais. Ce n'est pas comme les plaisirs du monde qui sont éphémères, mais en Jésus, il y a tout. D'ailleurs, c'est ce que racontent les paroles de notre premier chant d'aujourd'hui. En Jésus, il y a tout. Ao amin'ny ao Jesosy misy ny zavatra rehetrarehetra izay ilaintsika sady izany ve? Ao amin'ny Jesosy misy ny fiadanana, misy ny fiainana, misy ny fahasambarana, misy ny fitsarana afaka nisitraka an'izantsika rehetrarehetra androany. Amen. Dia andaontsika mbola ite-tanana mafy ho an' Jesosy. Acclamons le Seigneur. Et aujourd'hui, si vous pouvez vous lever, on va commencer le premier chant de hirtsika. Ataontsika ity raha voalohany ity ao amin'ny ao dia manasa anao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia hifanentantsika ao anatin'ity hira ity ahitany ny fananao hoe ao amin'ny Jesosy ihany misy ny zavatra rehetrarehetra, ao aminy ihany misy ny fiadanana. Amen. Si vous pouvez lever les mains, on va commencer par taper des mains. Mandalo si mi sera na tsiaza terana, casa zay tokony atao, manafona ny Jesosy anao. Fiainana eto an-tany ny hasarotrisan'andro izao. Mandalo si mi sera na tsiaza terana, casa zay tokony atao, manafona ny Jesosy anao. Ao amin'ny ao. Misy fiadanana, ao amin'ny ao tena fiainana, ao amin'ny ao fahasambarana, ao amin'ny ao fitsarana, ao amin'ny ao misy fiadanana, ao amin'ny ao tena fiainana, ao amin'ny ao fahasambarana,
ce dont on a besoin se trouve en Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous adresser directement à lui. Nous allons vraiment lui dire que lui, c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. C'est lui qui guérit nos maladies. Et c'est lui qui ne nous quitte jamais. Même si on a peur, il est toujours là pour nous donner la paix. Les mamas qui c'est sauce les mamy zavatra rehetrarehetra ilaintsika dia ndaontsika androany araka tonga dia hiresaka amin'i Jesosy mihitsy hoe izay rehetra ilaiko Jesosy dia ao aminao tsy mila mitady any akafa fa ao aminao rery any afaka manandratra ny feonao ve ianao androany dia andaontsika ilaza hoe izay rehetra ilaiko dia ao aminao Izay rehetra ilaintsika Jesosy izay rehetra ilaintsika dia ao amin'i Jesosy rery any hamafisika ihany hoe izay rehetra ilaiko dia ao aminao Jésus, tout ce dont on a besoin, on le trouve uniquement et exclusivement en toi.
Parce que c'est vrai, tout ce dont on a besoin, on le trouve uniquement en toi. On n'a plus besoin de chercher ailleurs. Notre cœur maintenant est avec toi. On ne pense qu'à toi et on a besoin de toi, Jésus. Ce n'est pas seulement une question d'intérêt ou bien qu'on attend quelque chose, qu'on vient à toi. Mais toi, c'est toi dont on a vraiment besoin. Et non mihitsy Jesosy no ilainay a. Tsy hoe ilay zavatra ataonao fotsiny, fa tena hoe ianao mihitsy. Izany mbola mahatonga anay hira androany hoe ianao no ilainay. Ianao no irian'ny fonay. Satria ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. C'est toi le Dieu de l'impossible. C'est toi le Dieu des miracles. C'est toi qui sais tout faire pour que notre vie change. C'est toi qui sais tout faire pour que notre vie ne soit que meilleure. Et c'est toi qui te bats aujourd'hui pour nous, Seigneur. Avertika ihany ianao ny ilaiko Jesosy, ianao no iriany fo. Jesosy tsy fanantenany zavatra fotsiny ferana ianao, fa tena mangetahitanao zay. Eto ao anilanao, tario eo ambany elatra ao. Eto ao anilanao Jesosy. Aza velan-dezany zay Jesosy. On remet tout notre fardeau entre tes mains comme tu l'as dit. On n'a plus peur de rien parce que tu es avec nous. Tu es tout ce que mon cœur désire, Seigneur. Personne ne peut te remplacer. Et si je me suis perdue, Seigneur, ramène-moi à toi. Verina mina
makatoerantsika tompoko mbola mafisiko amintsika rehetra ihany fa miaraka amintsika eto Jesosy amin'ity fotoam-pivavahana ity. Je le redis encore aujourd'hui que Jésus est parmi nous dans ce culte. Noho izany minoy ianao fa eto marina izy. Donc je t'incite à vraiment croire qu'il est là. Eto izy mahita an'izao fotoam-pivavahana izao. Il est ici pour bénir ce culte. Eto izy manasitrana ny marary. Il est ici pour guérir les malades. Eto izy manafaka ny olona voafatotra. Il est ici pour délivrer ceux qui sont oppressés. Ary anatin'izao fotoam-pivavahana izao Et pendant ce culte tena aujourd'hui, hiasa Andriamanitra. Dieu il va vraiment agir. Andray tombontsoa tak'izany akio ianareo izay manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Et même vous qui êtes en ligne, vous allez aussi recevoir la bénédiction venant de Dieu. Ho fisoratsian'Andriamanitra andao hiteka sady horakoraka isika. Pour remercier le Seigneur, acclamons-le très fort. Alléluia. Alléluia. Amin'izao fotoana izao isika dia hiroso avy hatrany andray ny tenin'Andriamanitra. Donc en ce moment, on va recevoir la parole de Dieu. Omentsika toerany reto mpitarika fiderany reto a. La chorale peut prendre place. Sokafy ny baiboly ao amin'ny bokyny Deutéronomie toko faha 12 andiny faina amby roapolo ka hatramin'ny andiny faha 8 amby roapolo. Donc on va lire dans Deutéronome chapitre 11 versets 26 à 28. Toy izao ny voasoratra vakiko mazava le teny. Deutéronomie toko fa 12 azafady. Deutéronomie toko fa 12 dia ny andininy fa 9 amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa 8 amby roapolo. Indro izao mametraka fitahina sy osina eo alohanareo anio. Fitahina raha hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo zay andidiko anareo anio, ary osina kosa raha tsy hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo fa hivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba alea ianareo ka naraka andriaman-kafa zay tsy fantatrareo. Donc Deutéronome 11 26 à 28 au nom de Jésus. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Mazava be mihitsy voasoratra ny baiboly ny voalazan'ny baiboly. Ce qui est écrit est vraiment clair. Tahaka ny fisian'ny fitahina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra natao antsika zanak'olombelona zay manompo azy ary manompo azy amin'ny fotsika manontolo. Comme il y a la bénédiction qui vient de Dieu pour ceux qui le servent vraiment de tout leur cœur. Dia tahaka izany ihany koa ny fisiana osina toka eo amin'ny zanak'olombelona toka eto ambody tany ety ho an'ny olona izay mandan'Andriamanitra sy ireo olona zay tsy vonona ny anaiky azy. Donc il y a aussi la malédiction, ceux qui vivent sur terre et qui n'obéissent pas aux prescriptions de Dieu. Noho izany mitoana antsika rehetra ao mba hanifantatra ny hotahin'Andriamanitra. Donc aujourd'hui, je nous incite à vraiment espérer la bénédiction de Dieu. Ary manasa anareo ihany koa ao ny angetaeta andray fanafahana androany. Et je vous incite à avoir soif de délivrance aussi aujourd'hui. Araky ny efa namarako taminareo dia hanao délivrance goavana be isika mandritra ty volana novembre ray manontolo ity. Comme je vous ai déjà annoncé, on va faire une séance de grande délivrance tout le mois de novembre. Ho atao zany délivrance goavana be zany mba ho fanafahana ho antsika tsiraray avy. On a fait cette séance de délivrance pour que quiconque soit venu aujourd'hui soit délivré. Na inona endrika herina ozina na herina fanaratsy teo aminareo hatramin'izay mino fa hanafaka Andriamanitra. Donc peu importe la malédiction ou l'esprit de mort qui était sur vous, croyez qu'aujourd'hui Dieu va vous délivrer. Androany zany dia ho esorina hialo amintsika ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Donc aujourd'hui, on va éliminer toutes ces malédictions qui apportent la mort et on va chasser l'esprit de la mort. Tena ho afan'Andriamanitra ianao androany.
Dieu va vraiment vous délivrer aujourd'hui. tena ho afan'Andriamanitra Dieu ianao. va vraiment vous délivrer aujourd'hui. Tsy izany matsy a fa tsy olona iray na olona roa no hitako fa mbola misy ozona sy fanaratsy mitatao eo amin'ny fiainany. En fait, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui sont encore maudites et qui sont encore possédées par cet esprit de mort. Olona be dia be mihitsy no mbola hitako hoe misy oza sy fanaratsy mibaiko ny fiainany. Ce n'est pas un ou deux personnes, mais vraiment beaucoup de personnes sont encore dirigées par cet esprit de mort. Enina dia efa olon'Andriamanitra aza izy dia mbola ahitana zany ozona sy fanaratsy mamatotra sy manankehitra izany. Et même si la personne est déjà enfant de Dieu, ils sont encore maudits. Ary zany ozona sy fanaratsy zany no fotony olana tsy mety miala na ny olana sarotra vahana. Et la source des problèmes qui sont insolvables ou qui sont difficiles à résoudre, c'est à cause de cette malédiction ou cet esprit de mort. Ohatra mazava dia tantarako aminareo ity. Je vais vous raconter un exemple. Tamin'ny tapaka ny volana oktobra iny dia nisy lehilahy anankiray niantso an-telefona ary nilaza hoe mila vavaka izy, mila fanafana izy satria izy kitoka ny volana novambra dia tsy maintsy rava foana ny asany. Ce mois de novembre, une personne m'a appelé qu'il a vraiment besoin de prière parce que chaque novembre, son travail, il est toujours envoyé de son travail. Dia nisy ihany koa lehilahy anankiray nanana fiainana mitovitovy amin'izany satria isika ny volana novambra dia miditra hôpitaly foana izy ary dia atao opération. Et il y a aussi un autre homme que durant le mois de novembre, il est toujours hospitalisé et il nécessite vraiment une opération. Dia mieritreritra ve ianao fa fifandrafinjavatra ny nahazo an'ireo olona roa ireo. Est-ce que tu crois que c'est un hasard ce qui arrive à ces deux personnes? Dia hoy aho hoe tsy a. Je dis que non, c'est pas un hasard. Ny fisiany zavatra no tantarain'ireo olona ireo no manambara no pirofo fa mbola nisy ozona nisy fanaratsy mpitondra fahafatesana teo amin'ny fiainany. Selon leur histoire, il est clair qu'il y a encore l'esprit de mort dans leur vie, qu'il y a encore la malédiction qui apporte la mort. Amin'ny karaza moa ry avana malala ny endrika isehon'ny ozona sy ny fanaratsy eo amin'ny olona sy eto ambony tany ity. Donc cette malédiction peut se présenter sous différentes formes. Ary misy amin'ireny ozona sy ireny fanaratsy ireny no mamaritra andro na volana na taona ahafahany manao mission. Il y a parmi ces malédictions ou ces esprits de mort qui déterminent un jour périodique pour faire leur mission. Ataoko fa mazava be mihitsy ny nahazo an'ireo roa lahy izay voavy tantarako taminareo ireo. Je crois que l'exemple dont je vous ai raconté est bien clair. Ny azo ireo dia izao isika ny volana novambra ilay voalohany rava asa fivelomana foana. Le premier, c'est que à chaque mois de novembre, il y a un problème dans son travail. Ilay faharoa indray isika ny volana novambra dia miditra hôpitaly foana. La deuxième personne, c'est que à chaque mois de novembre, il est toujours hospitalisé. Ny olona sasany indray a isika toka ny volana novambra dia rava ny resaka ara-pitiavana. Et il y a d'autres personnes, à chaque mois de novembre, ils se séparent de leur relation amoureuse. Ny olona sasany ihany koa isika ny toka ny fotoana tsy haiko sy milazana azy hoe tsy hinam-bolana dia miesika ny asana ty volan'ny fiainana. Et il y a des gens, à un moment spécifique du mois, il y a le mauvais esprit qui fait leur mission. Lay voalohany moa efa netaniko izy hoe tongava ianao mamonjy an'ity fotoam-pivavana ity mandritra ny volana novambra fanafaka anao Jesosy. Donc la première personne qui m'a appelé, je l'ai invité à vraiment assister à chaque culte de novembre parce que je suis sûre que Dieu va le délivrer. Mino afa tena ho afan'Andriamanitra zany lehilahy zany. Je crois vraiment que Dieu va délivrer cet homme. Ary ao mba te fanafahana dia ho fitahiana ny fiainany. Parce que le Dieu de la délivrance va bénir sa vie. Ho fandresena ny fiainany. Il va le rendre vainqueur Ety be ny ataony rehetra. pour que tout ce qu'il fait soit béni. Fahasoavana no hitany. Qu'il puisse trouver la grâce. Ilay faharoa indray a efa no afahako izy efa no delivreko
mba ho iala eo amin'ny osina sy fanaratsy mampiditra hôpitaly isika vola novambra ary isaorany Andriamanitra fa hatramin'izao efa novambra vitsy maromaro zany andalovany fa tsy niditra hôpitaly intsony izy. Et la deuxième personne, en fait, on a déjà prié pour lui et ça fait déjà plusieurs mois de novembre qu'il n'a plus été hospitalisé, donc il a déjà été délivré. Miaraka amintsika Jesosy amin'ity maraina ity. Jésus est parmi nous ce matin. Anafaka anao ihany koa Jesosy. Jésus va aussi te délivrer. Na inona herina oza sy herina fanaratsy anafaka anao Jesosy. Peu importe le pouvoir, la puissance de la mort, Jésus, il va te sauver aujourd'hui. Araka ny voalaza Baiboly efa nomenany mpalompon'Andriamanitra ny fahefana anafaka anao. Selon ce que dit la Bible, tout pouvoir a été déjà donné au pasteur pour nous délivrer. Ny andresako ny fanafahana zay asain'i Jesosy ataoko io le procuration nomenanay mba hanafaka anareo. Donc, Dieu a déjà donné une procuration pour que le pasteur puisse prier pour nous et on va être délivrés. Avy any an-danitra Andriamanitra anamarina zany procuration zany. Dieu va vraiment... Dieu, il va nous délivrer aujourd'hui. Iteka mafan'Andriamanitra isika rehetra. Asiteka faran'izay mabe. Halleluja! Amen. Ny olona sasany indray dia tena hoe fahafatesana miatra manaina mihitsy no mahazo azy. D'autres personnes, c'est vraiment la mort proprement dite qu'ils subissent. No le osina sy lay fanaratsy dia tena miatra mihitsy ny fahafatesana. À cause de la malédiction, l'esprit de mort, ils sont vraiment morts. Ohatra amin'izany zao ny nahazo ny taranakely mpisorona. On va voir comme exemple l'histoire du prêtre Élie. Inona ho ianao no nahazo ny taranakely mpisorona? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la famille du prêtre Élie? Tantaran'ity Baiboly ity fa ny akamaroany zanany lahy dia maty ao anatin'ny fahatanorana. La Bible nous raconte que ses fils, ils sont morts en étant jeunes. Antoky vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Samuel voalohany toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo sy ny fahatelo amin'ny telopolo. Donc, on va lire dans 1 Samuel 2, 31. Andininy faraika amin'ny telopolo. Indro avy ny andro zay napako ny sandronao sy sandron'ny taranadrainao ka tsy isy lehilahy ho tratranotra amin'ny taranakao. Andininy fahatelo amin'ny telopolo tapany faharoa. Zao voasoratra. Ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao eritreriny. Donc, 1 Samuel 2, 31. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. 33. Les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Mazava be mihitsy ny voalaza Baiboly fa tena misy ny osina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Donc, selon la Bible, il est clair que la malédiction qui apporte la mort et l'esprit de mort existe vraiment. Zay miseho miendrika hoe fahafatesany vatana. Et c'est vraiment l'esprit qui apporte la mort proprement dite. Tamin'izany fotoana izany moa dia nanome famantarana mihitsy Andriamanitra famantarana tamin'ny elo mpisorona. En ce temps, Dieu a vraiment montré des signes au prêtre Élie. Ny antony famantarana io satria raha vao nandray elo mpisorona hoe misy osina sy fanaratsy mahafaty tanora ny taranakao eo aminao dia tsy nino izy. Parce que le prêtre Élie n'a pas cru que la malédiction sur sa génération existe vraiment. Tsy nino izy satria izy mpanompon'Andriamanitra, izy mpisorona. Il n'a pas cru parce qu'il est un serviteur de Dieu, il est un prêtre. Tsy nino izy satria hoe ahoana moa no atokazany hoe taranako maty tanora nefa za mpanompon'Andriamanitra nefa za mpisorona. Il n'a pas cru parce qu'il croit que parce qu'il est un prêtre, donc ma génération ne peut pas mourir jeune. Dia maro be tahak'izany ihany koa ny olon'Andriamanitra tahaka antsika no tsy mino hoe mbola misy osina sy fanaratsy mipetraka eo amin'ny fiainana. Et plusieurs enfants de Dieu aussi, ils ne croient pas qu'il y a encore la malédiction dans leur vie.
dia hoy Andriamanitra tamin'ny Ely mpisorona, ity ny famantarana, ity ny pirofo fa efa ao aminao sy ny taranakao ny osona sy ny fanaratsy mahafaty tanora. Vakitsika ny andininy fa 4:30. Donc Dieu a vraiment montré le signe au prêtre Élie pour qu'il croie que la malédiction est sur sa famille. On va lire dans 1 Samuel 2:34. Ary zao no famantarana ho anao. Ary zao famantarana ho anao zay anjony zanakao roa lahy dia Ofni sy Finiasa, ondray andro maty izy roa lahy. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ofni et Finé. Ils mourront tous les deux le même jour. Tsaroko ity tantarako aminareo ity. Nisy ramatoa anankiray niona tamiko ary ny tantara problème be mihitsy izy. Je vais vous raconter encore un exemple. Il y avait une femme qui m'a rencontré parce qu'elle avait un grand problème. Hoy izy tamiko, pastera, inona ny anton'izao zavatra mahazo ahy na mahazo anay menakavy zao? Elle m'a demandé, pasteur, je sais vraiment pas ce qui arrive à ma famille. Satria hoy izy, tao anatin'ny taona ray intelo narary aho, ary isika marary dia eo ambavona fahafatesana foana. Elle a dit que pendant tout le long d'une année, ça fait 3 fois qu'elle est tombée malade et elle est vraiment tombée gravement malade au point de mourir. Ary reo zokoko rehetra dia tsy nisy nanitsaka ny 50 taonany dia maty. Et tous mes aînés, ils n'ont pas pu atteindre les 40 ans et ils sont morts. Dia matahotra hoe ho faty ihany koa ny tenako satria 70 taona andray 70 taona zao. Donc j'ai aussi vraiment peur de mourir parce que là, j'ai 39 ans et je vais atteindre les 40 ans également. Dia nambarako taminy fa misy osina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana zany eo amin'ilay taranaka misy azy. Donc je lui ai dit qu'il y a la malédiction qui apporte la mort et l'esprit de mort dans votre vie. Dia no zany notoroko hevitra izy ary nivavaka ho azy aho. Donc je lui ai conseillé et j'ai prié pour la femme. Isaorany Andriamanitra faraky ny procuration menanay mpanompon'Andriamanitra dia afaka io vehivavy io. Dieu merci parce que par la procuration qui vient de Dieu, la femme a vraiment été délivrée. Satria afaka nanitsaka ny faha 70 taonany izy. Parce que la femme a pu atteindre ses 40 ans Ary efa no dépassé ny lavitra ny faha 70 taonany. et elle a même pu dépasser ses 40 ans. Nanomboka tamin'ny fotoana nanaova navavaka ho azy io dia tsy narary intsony izy hatramin'ity androandroany ity. Et à partir du moment où on a prié pour elle, elle n'était plus tombée malade. Inona ny antony? Satria tapaka ny osina voaroaka ny fanaratsy lay mpitondra fahafatesana teo aminy sy ny ankohonany. On peut voir alors que la malédiction a été brisée et que l'esprit de la mort a été chassé. Riavana malala toka manalika taona zany tantara zany dia manambara fa tena misy ny osina, misy fanaratsy tany aloha be tany ary mandraka ankehitriny. Je vous raconte ces histoires pour prouver que la malédiction qui apporte la mort et l'esprit de la mort existe bel et bien. Et ça date vraiment depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Nio zany miatso antsika rehetra aho mba hamantatra ny fiainana manokana, hamantatra ny tantaram-piainan'ireo ray aman-drenao ihany koa. Donc je vous invite à connaître votre vie, à vraiment se remettre en cause de comment est votre vie. Fantary tsara ny mombanao na ny momba ny fianakavianao sola ka iozina, sola ka ny ozina sy fanaratsy no fototra matoka ny olana tsy voavaha na ihany koa matoka ny fiainanareo tsy mety milamina mandrika ankehitriny. Donc il faut reconnaître que si par exemple c'est la malédiction qui est la source des problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans votre vie. Tantarako aminareo fa tsy haintsika zanak'olombelona ny manohitra ny ozina amin'ny maha-olombelona atsika. Je vous raconte qu'en tant qu'être humain seul, on ne peut pas résister aux forces de cette malédiction. Tsy haintsika toy zany ihany koa ny manohitra ny fanaratsy amin'ny maha-olombelona atsika.
On n'a pas la force en tant qu'humain de résister à ces esprits de mort. Fa ny oza sy fanaratsy dia manana hery ambony lavitra no ny hery ananantsika olombelona. Car la malédiction et les mauvais esprits ont une puissance plus élevée que les hommes. Fantatr'Andriamanitra tsara zany zava-marina zany. Et Dieu est en connaissance de cause. Noho izany nanome solution antsika izy. C'est pourquoi il nous a donné une solution. Ny solution tsara indrindra avy amin'ny Andriamanitra dia ny nanomezany zanan'ilay tokana ho antsika zanak'olombelona. Et la meilleure solution qui vient de Dieu, c'est d'avoir donné Jésus, son Fils unique, pour nous les hommes. Noho izany indrindra mila verina amin'Andriamanitra isika rehetra. Donc je vous incite vraiment à revenir vers Jésus. Miverina amin'Andriamanitra amin'ny alala finoana Jesosy Kristy. Reviens à Jésus en croyant à son œuvre. Mino a Jesosy fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Il faut croire que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de ce monde. Mino an'ilay sorona izay natao niatra tamin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Il faut croire au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Lay fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana mantsy dia mifono zava-miafina. Il y a vraiment une révélation derrière la mort de Jésus à la croix. Misy karazany telo ireo zava-miafina nofonosany fahafatesany Jesosy. Il y a 3 révélations sur la mort de Jésus à la croix. Hoy ny Baiboly, maty nitondra fahotantsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy. La Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour porter nos péchés. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy dia miala avokoa ny fahotana rehetra izay niainantsika hatramin'izay. Le but de Dieu, c'est que à travers la crucifixion de Jésus, il n'y a plus de péché en nous les hommes. Satria rehefa toa miverina amin'Andriamanitra isika dia tian'Andriamanitra hanana fiainana vaovao. Parce que si nous revenons à Jésus, Dieu il veut que nous puissions avoir une nouvelle vie. Faharoa, maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba tonga antsika ho afaka miozina. Deuxièmement, Jésus aussi est mort à la croix pour nous délivrer des puissances de la malédiction. Tsy hoe maty tahaka ny olona rehetra Jesosy hoe maty narary na maty nalozy. Jésus il n'est pas mort simplement comme les hommes, genre il est mort malade ou autre chose. Fa maty teo ambony hazo fijaliana. Mais il a été mort à la croix. Mba tonga ny ozina rehetra misy amin'ny zanak'olombelona hiala tanteraka. Pour que toutes les malédictions sur les hommes soient éliminées complètement. Andao vakitsika ny Galatiana toko fahatelo andininy fa telo ambin'ny folo. On va lire dans Galates 3, 13. Toy izao no voasoratra. Galatiana toko fahatelo andininy fa telo ambin'ny folo. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina hamonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Raha verina amin'Andriamanitra amin'ny alala finoana Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana ianao. Donc si on revient à Jésus, en croyant que Jésus est mort à la croix, dia izy herin'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny ozina na inona karazan'ilay ozina. donc il y aura une puissance qui vient de Dieu qui va nous délivrer de toute malédiction. Maty fahatelo, maty teo ambony hazo fijaliana ihany koa Jesosy ho fandrikanana ny devoly. Troisièmement, Jésus aussi a été mort sur la croix pour briser l'esprit de mort, tous les mauvais esprits. Tsy maintsy nanolotra ny any teo ambony hazo fijaliana izy mba tonga ny devoly izay nandihy teto ambony tetany ity ho resy tanteraka. Il a fallu qu'il offre son âme, enfin, qu'il soit mort sur la croix pour que le diable et la puissance du diable soient éradiqués complètement. Hébreu toko faharoa andiny fa efatra ambin'ny folo teo zao voasoratra.
ko satria manana no famandrany zaza dia manandray zany koa Jesosy mba andriganany amin'ny fahafatesana le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Hébreux chapitre 2 verset 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ny fahafatesa Jesosy teo ambony hazo fijaliana no fototra natokany devoly na inona na heriny sy karazany ringana tanteraka. La mort de Jésus à la croix a rendu impuissant le diable, peu importe sa force. Zay ny antony mahatonga amin'ny teny hoe ny solution voalohany indrindra mba tongatsika ho afaka miosina sy ny herin'ny devoly dia ny fivirenana amin'Andriamanitra. C'est pourquoi je vous dis que la première solution pour être délivré de la malédiction, c'est de revenir à Jésus. Ao anatin'izany minoa ianao, minoa ilay sorona nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Et je t'incite à vraiment croire au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Amafisiko indray fa raha vao mino ilay sorona nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ianao dia isy herin'Andriamanitra hidina ho eny aminao, hanafaka anao. Je le redis encore, une fois que tu crois que Jésus a été mort à la croix, il y aura une puissance qui vient du ciel pour te délivrer. Isy herin'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny fahotana, isy herin'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny herina ozina, isy herin'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny famatorana démonie. Donc il y aura la puissance de Dieu qui va te délivrer de tes péchés, qui va te délivrer de la malédiction et qui va te délivrer de toute oppression des mauvais esprits. Dia zao anefa ino tsara ho ia. Donc sois attentif à ce que je vais dire. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao dia tokony voapirofo amin'ny alalany fiainana vaovao. Si tu reviens à Jésus, il faut que ça soit prouvé par ta nouvelle vie. Mila voapirofo amin'ny alalany fiainana vaovao ny fiainanao manokana. Tu dois prouver que tu as une nouvelle vie. Satria ny olona miverina amin'Andriamanitra ary manana fiainana vaovao ihany no azo antoka fa tena ho afan'Andriamanitra amin'ny androandroany ity. Parce que Dieu ne va délivrer que seulement ceux qui reviennent à Jésus et qui quittent leur ancienne vie et une nouvelle vie. Hoy Paul apôstôly Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito ambin'ny folo. Paul a dit dans 2 Corinthes 5:17. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indray efa tonga vaovao ireo. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rehefa tena tonga ao amin'i Jesosy marina ny olona dia tsy maintsy manana fiainana vaovao izy. Donc si nous sommes vraiment devenus en Christ, nous devons avoir une nouvelle vie. Ianao mihitsy no matsapa hoe niova olona vaovao. Tu dois te rendre compte que tu es vraiment une nouvelle personne. Ny manodidina anao ihany koa dia matsapa hoe lasa olona vaovao ianao. Et même les personnes autour de toi, ils devraient être persuadés que tu as vraiment changé. Ny olona tahak'izany ry havana azoko antoka fa raha hivavaka ho anareo ao androany dia hovonjena ianareo ary ho afana ihany koa. Donc si tu fais partie de ces personnes qui seront nouveaux, donc il faut croire qu'après la prière, tu vas être délivré. Dia hoy aho hoe iza aminareo tonga eto, voalohany sambany ianao tonga eto, tena sambany ka androany ianao tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra, ino an Jesosy, ino an'ilay fahafatesa teo ambony hazo fijaliana. Donc je vais demander aux personnes qui sont venues ici pour la toute première fois et qui sont décidées à vraiment croire que Jésus est mort pour lui. Matomatsy nentin'Andriamanitra eto anao, ny ao am-pon'Andriamanitra dia hoe ianao ho afahana. Parce que Jésus t'a amené ici, il a à cœur en fait de te délivrer aussi. Kanefa dia mila fanapa-kevitra ao hoe mila miverina amin'Andriamanitra ianao. Mais il attend ta décision pour revenir à lui. Mais hivavaka ho anareo azaho. Donc maintenant je vais prier pour vous. Raha misy olona vaovao tonga eto, samy tonga eto
tapa-kevitra heverina amin'Andriamanitra atsaka amin'ny tanana. Si quelqu'un ici est venu pour la première fois et qui est vraiment décidé à revenir à Jésus, je vous invite à lever vos mains. Atsaka mitakisa ny tananao dia ankatany ianareo reny a androsoetan'aloana eto afaka mivavaka ho anareo. Donc je vous invite à venir devant pour que je puisse prier pour vous. Mandrosoa tompoko, mandrosoa fa hivavaka ho anareo aho. Raiso zava-dehibe ho anareo so fanapaha-kevitra ro zao. Il faut croire que la décision dont vous allez prendre, c'est une grande chose dans votre vie. Satria androany Andriamanitra andray anareo isan'ny zanany. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous recevoir en tant que ses enfants. Ho avelan'Andriamanitra ny elokareo rehetra. Dieu va pardonner vos péchés. Ho sasan'Andriamanitra amin'ny rano Jesosy ianareo. Dieu va vous laver par son sang. Ary andray andraikitra ny fiainanareo izy. Et il va prendre votre vie en main. Apetra ho fonareo ny tanana fa hivavaka isika. J'invite à que vous posiez votre main sur votre cœur. Andriamanitra misaotra anao aho fa alohan'ny fahasoavanao lehibe dia afaka niantso an'ireto olona ireto aho mba hisafidy ny verina aminao Andriamanitra ary ny mba anolo-tena ho anao Andriamanitra ino an' Jesosy zay maty teo ambony azy fijaliana. Mivavaka aminao aho mamialany ny eloko reto olona ireto, mamialany fatosoany reto olona ireto, sasa ho amin'ny rano Jesosy izy ary androany atsangano ho isan'ny zanakao, ho isan'ny olonao. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra tia andreo olona ireo ianao ka dia tehirizy ireo olona ireo tsy emitra intsony, tsy verin-dalana mihitsy fa anompanao hatramin'ny farany. Mino ho Andriamanitra fa ho arak'izany mihitsy no ataonao amin'ireo olona ireo. Ary androany reto olona ireto sy ireo olona eny an-toerana dia inoko fa hisy herin'Andriamanitra hanafaka azy amin'ny osina sy ny herin'ny fanaratsy zay nitambesatra teo amin'ny fiainany. Misaotra anao Andriamanitra fa tsara indrindra anao sady mpanao tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia zao no teniko aminareo a mandritra ity volana novambra ity tongava foana ianareo. Donc je vous incite à toujours venir durant tout ce mois de novembre. Asa tapahana mihitsy ny famonjenareo fotoam-pivavahana. Ne manquez pas un culte durant ce mois de novembre. Fa tena hanafaka anareo Andriamanitra. Parce que Dieu va vraiment vous délivrer. Hamonjy fiainanareo izy. Dieu va sauver votre vie. Hitondra fandresena ho anareo izy. Il va vous rendre victorieux. Hitondra fiainanareo ho tahina ihany koa. Il va aussi bénir votre vie. Ka dia omena tompony voninahitra mahazo toerantsika rehetra. Donc à Dieu seul soit la gloire. Vous pouvez prendre vos places. Ny vahaolana faharoa ihany koa dia ity. Hivavaka ho anareo aho mba ho tapaka sy ho foana ny herina osina mpitondra fahafatesana. Donc une deuxième solution, c'est qu'il faut aussi briser la malédiction. Donc je vais prier pour vous. Horoantsika ny fanaratsy mpitondra fahafatesana amin'izay ataonao rehetra. On va chasser les esprits de mort sur votre vie. Na inona inona herina ozina na herina fanaratsy raha mena anao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Donc peu importe les puissances des malédictions et des esprits mauvais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Asa mionona fotsiny anao hoe efa mpino kristianina efa isa fiangonana aho noho izany dia tsy misy ozina angambany aho. Ne te contente pas de juste être un enfant de Dieu et tu te dis non, je ne suis pas maudit. Satria tantarako aminareo fa le olona anankiroa zay voalaza hoe nisy ozina mpitondra faravana ny fiainana. Izy ke volana novambra na hoe nisy ozina mampiditra azy hôpitaly izy ke volana novambra efa mpinon'ireo olona ireo Parce que les deux premiers exemples dont je vous ai racontés, en fait, ce sont déjà des enfants de Dieu. Fa izay mila fanafahana izy.
Mais je vous dis, ils ont besoin de mila délivrance. fanafana tahaka izany ihany koa ianao. Et toi aussi, tu as besoin de délivrance également. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao a, hivavaka isika ka hiverina amin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra toka eto. Donc, en ce moment, on va prier et on va d'abord prier pour vraiment revenir à Jésus. Tsy ireo olona nanangatanaka toka teto anoloana ihany no hiverina amin'Andriamanitra fa tsika rehetra mihitsy. Ce ne sont pas seulement les personnes qui ont été devant qui vont revenir à Jésus, mais toute l'assemblée. Ao anaty vavaka irantsika manao dia amafisika ny fiainantsika hoe ho an'Andriamanitra mandrakizay. Et dans notre prière, on va aussi dire à Dieu que notre vie lui appartient pour toujours. Raha nanota tamin'Andriamanitra ianao dia aoka hibebaka daholo tsika rehetra. Si tu as péché contre Dieu, je t'invite à te repentir. Manana tanjona hoe lasa olom-baovao tsika rehetra toka eto. Il faut que tu aies en conscience que tu dois devenir une personne nouvelle. Satria araky ny nambarako taminareo ny olona vaovao, olom-baovao zany no azo antoka fa ho afan'Andriamanitra. Parce que comme je vous ai dit, seulement les personnes qui sont vraiment nées de nouveau, seulement eux qui vont recevoir la délivrance. Ny olom-baovao ao am' Jesosy no tiako lazaina amin'izany a. Je voulais dire la nouvelle personne en Christ. Minory havana fa iserin'Andriamanitra hiasa any amin'ny fiainanao. Donc je t'invite à croire qu'il y a une puissance qui vient de Dieu qui va te délivrer. Apetrao fonao tananao fa hivavako amin'ny manokana ho anao aho. Si tu peux mettre ta main sur ton cœur parce que je vais prier Dia pour toi. orina ity vavaka ataoko manokana ho anareo ity dia tsika rehetra mihitsy no miaraka manandratra amin'ny feontsika miaraka mivavaka. Et après la prière que je vais faire, je nous invite à prier ensemble. Andriamanitra misotranao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao dia afaka nitoro ny teninao, afaka nampafantatra ny olonao mikasy any amin'ny fisina ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesanao. Androany azy ny fanenao masina ane amanky ny olona rehetra toka eto ary ampafantatra azy ny zava-marina mikasy any amin'ny zao zavatra mbola iainany izao. Lasa ho amin'ny Andriamanitra marina hoe mbola misy ozona sy fanaratsy mitoetra tokoa ve eo aminy sa tsy misy azany intsony. Reo izay matsapa-tena fa mbola misy ozona sy fanaratsy eo aminy, aoka hiasa eo aminao, hiasa eo amin'ireo olon'ireo ny herinao ka amin'ny alala vavaka izay ataoko ho tapaka ny ozona, amin'ny alala vavaka izay ataoko ho foana ireo zavatra ratsy nety ny ozona, amin'ny alala vavaka izay ataoko voaroaka ny demonia, amin'ny alala vavaka izay ataoko dia tsy hisy intsony ireo zavatra ratsy nety ny devoly hatramin'izay. Ary aorinan'ity vavaka atao ity hitsodrano an'ireto olona reto aho ho amin'ny fiainana velona, fiainana voata, fiainana mandresy, fiainana mahomby. Mino aho fa ho arak'izany no ataonao ry Andriamanitra io. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Zao azy adoantsika rehetra samy miaraka hivavaka, anokatra vavantsika hiteny, hanotena ho an'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra. Donc maintenant, je vous invite à également prier. Ouvre ta bouche et reviens à Jésus. Manapa-hevitra hiala amin'ny fahotanao. Décide aujourd'hui de quitter ta vie de péché. Aroka ny vavanao mihitsy no anapaka ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Et que ça soit par ta bouche que tu vas briser les malédictions au nom de Jésus. Aoka ny vavanao ihany koa androaka ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Et puisse ta bouche chasser les démons au nom de Jésus. Mino fa aoriana ty vavaka irantsika manao ity dia vonjena sy ho afaka ianao. Et je t'invite à croire qu'après cette prière qu'on va faire, Dieu va vraiment te sauver. Toy ary ny vavaka ary mivavaha amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur et continue à prier. Ho anareo izay manaraka zao fitampivavany zao ihany koa Vous qui suivez le culte en ligne, afaka mivavaka tahaka ny rehetra ianao. vous pouvez aussi prier comme nous dans la salle. Ata avy amin'ny fonao rehetra ny vavaka. Prie de tout votre cœur. Fa na dia aty Madagasikara zao no anao vavaka dia iserin'Andriamanitra hamonjy sy hanafaka anareo. Car même si je prie depuis Madagascar, il y aura une puissance qui va vous sauver là où vous êtes. Vitan'Andriamanitra zany.
Dieu peut faire cela. mino an'izany ianareo Il faut croire que Dieu peut faire cela. andao azy toy izy mivavaka Donc continue à prier. mangina amin'izay tsika rehetra Si on peut ne plus prier, apetrao fonao ihany tanana je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. hivavaka ao anareo ao Je vais prier pour vous. araka nambarako anao délivrance goavana be eto ao anao délivrance spéciale ho anareo ao Comme on a toujours dit, il y aura une grande délivrance aujourd'hui. andriamanitro mamindra fo amin'irety olona manarika an'ity fotoam-pivavana ety ianao mamindra fo amin'ny tsiraray avy isam-batan'olona ianao andriamanitra no andray an-tanana andreo izay nanapa-kevitra fa hiverina aminao amin'ny alalany finoana an' Jesosy sy ny finoana an'ilay sorona lehibe nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana mamindra fo ianao andriamanitra mamindra fo ianao tsisy olona tsy ho afaka izany eto androany tsisy olona tsy vovonto izany eto androany amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona ary esoriko amin'ireo olona no viasarany ozona mpitondra fahafatesana zavatra ratsy rehetra izay nanjo azy amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa mandidy anao ry fanaratsy na inona karazanareo miala ary ny zavatra ratsy nataonao tamin'ireo olondrato miala ihany koa amin'ny tiandroandroany ity miala mikafe mahery daholo reo devolo mpitondra fahafatesana miaraka amin'ilay osina tonga dia mandeha miaraka mandeha miaraka mivoaka voaraka démonie voaraka amin'ny anaran'i Jesosy angana tonga dia mandeha miafatra amin'ny femahery daholo reo devolo reo dia lasa miafatra amin'ny femahery dia lasa mandehana fangana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fangana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny olana nentinareo zavatra ratsy nentinareo miala amin'ireo olon'ireo zao dia zao ihany miala marina fa mandrity volana ity ho afanay ny vahoaka an'Andriamanitra fa zao dia fa miala ianareo zao dia fa miala ianareo mivoa raiso fanafahana avy alao andeha izy zavatra hiala ao anatinao ao avy alao andeha izy ho andreo namanay manaraka zao fotoam-pivavana izao any ivelan'ity fotoam-pivavana ity amin'ny anaran'i Jesosy ho afana ihany koa reny olondreny ho afana ihany koa reny olondreny ho afana amin'ny anaran'i Jesosy ho afana amin'ny anaran'i Jesosy halleluia toy izao mivavaka ao azy tapaka ozina io vo reo ki devoly fa toy izao mivavaka ao. Continue à prier. La malédiction va vraiment être brisée aujourd'hui et les démons ils vont être chassés. Ho anareo izay manaraka zao fotoam-pivavana zao en ligne Vous qui suivez le culte en ligne, ho tokany aminareo ihany koa ny herin'Andriamanitra mamonjy sy manafaka que la puissance de Dieu qui délivre vous localise en ce moment. amin'ny anaran'i Jesosy tapahana ny osina Au nom de Jésus, que les malédictions soient brisées. amin'ny anaran'i Jesosy miala ihany koa fanaratsy Au nom de Jésus, les mauvais esprits quittent les personnes en ce moment. rehefa hery ratsy mpitondra fahafatesana miala amin'ny olona rehetra Que les esprits de mort quittent chaque personne en ce moment. hivadika ho fahasoavana ny fiainan'ny olona amin'ity volana novambra ity
Que la vie des gens soit remplie de grâce ce mois de novembre. Ho fitahinana ny fiainany. Que la vie des gens soit bénie en ce mois de Ho novembre. fandresena ny fiainany. Qu'ils soient victorieux au nom Andray de Jésus. fahasoavana be ny olona. Qu'ils reçoivent de la grâce venant de Dieu. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Misaotra. Ary afafiko amin'reto olondreto sy ireo mpanaraka fitoam-pivavana ny linina ny rano Jesosy Kristy ho fiarovana azy. Et je plaide le sang de Jésus pour l'Assemblée et ceux qui suivent en culte en ligne. Misaotra Andriamanitra. Merci mon Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Dia hivavaka manokana ho anareo izay marary ao. Et donc maintenant, je vais prier pour tous qui sont malades, Na ianareo manaraka ity fotoana ity, na ianareo manaraka fitoam-pivavana ny linina. que ça soit en présentiel ou que ça soit ceux qui suivent en ligne. Ao anaty vavaka ataoko dia ho sitrana ianareo izay marary. Pendant la prière, toutes les malades ils vont être guéris. Satria Andriamanitra efa name procuration anay mpanompon'Andriamanitra mba nasitrana ny marary. Parce que Dieu a déjà donné la procuration aux serviteurs de Dieu pour guérir les malades. Ho Jesosy araka voalaza ao anatyity baiboly ity. Jésus a dit dans la Bible, Indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka amin'ny maiko sy mianarana ary andresy ny rehetra hanana ny fahavalo. je vous ai déjà donné toute autorité pour vaincre les scorpions et pour vaincre tous les mauvais esprits. Ary amin'ny alalan'ny vavaka ataonareo dia ho sitrana ny marary. Et à travers la prière que vous allez faire, les malades ils seront guéris. Anamarina sa procuration ny miainy azy any ny tompo androany. Donc je vais utiliser cette procuration que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Apetrao ho fonao ny tananao ho anareo izay marary. Donc tous qui sont malades, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur. Na ihany koa azonao apetraka amin'ny faritra misy marary anao ny tananao. Ou vous pouvez mettre votre main là où ça vous fait mal. Raha misy voto ny kibonao any anaty tranonjaza ho an'ny vehivavy. Si par exemple vous avez quelque chose dans votre ventre, Isy herin'Andriamanitra anasitrana anao amin'ny alalan'ny vavaka atao. il y aura la puissance de Dieu qui va vous guérir. Raha marary lamosonao ka tsy afaka miondrika ianao ao vita ny vavaka dia ho sitrana ianao. Si vous avez le dos et que vous ne pouvez pas vous pencher, après la prière, vous serez guéri. Tsisy tsy hain'Andriamanitra atao. Dieu peut tout faire. Apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao amin'ny faritra misy marary. Andriamanitra tsara o ankehitriny dia manao vavaka ho an'ireto olona reto ao na izy ka marary izy. Amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny olona rehetra marary. Esorina ny herin'aretina amin'ny tenan'ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny fifitosana any amin'ny kibo. Miala ny manantany any amin'ny lamosiny olona. Sitranina ny marary rehetra toka eto. Sitranina ny olona marary ho afana amin'ny herin'ny demony mahafarofa izy. Tompo Andriamanitra manamarina izany vavaka ataoko izany ianao ka dia sitrana ny marary rehetra. Sitrana ny olona izay marary. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Dia samiary ianareo mitsapa ny tenanareo. Nanahoana ny tenanareo? Aiza zao la heretina nazo anao. Donc je vous invite à regarder, est-ce que ce qui vous a fait mal vous fait encore mal? Izy aminareo no narary toka teto zao ianinao fa miala lay aretina, miala lay manantena tamin'ny vatanao. Qui parmi vous ont été malades aujourd'hui et maintenant vous sentez que vous êtes guéris? Zay rehetra natsapa fa sitrana angatako mba nangatanana izy fa meza voninahitra an'Andriamanitra. Tous qui sont guéris, je vous invite à lever les mains pour glorifier Dieu. Ho anareo le tena sitrana tsaka ny tananao hoe vetivety. Vous qui êtes vraiment guéris, levez vos mains. Mba angatako ianareo mba androsotenao ety mba hitatara fanasitrana mandrosoa tompoko. Et je vous invite à aller devant pour raconter ce que Dieu a fait pour vous. Mandrosoa tianao le ety ho anareo izay natsapa hoe sitrana. Aty miakatra.
tsy atao lava be ny fitantarana fa tonga dia tsotra be mihitsy hoe zao ny narary ahy dia zao ny sitrana tamin'ny tenako. Si vous pouvez faire brièvement, ce sera bien. Inona ny narary anao? voan'ny tata dia narary be ny lamosiko dia izao sitrana. Nararina hoana ny lamosinao? Tsy afaka miondrika anakety nikisakisaka ohatr'izao dia izao sitrana. J'avais vraiment mal au dos quand je suis venue ici. Je ne pouvais même pas me pencher, mais là maintenant je suis guérie. Amen. Inona ny nazo anao teo? nazana teo narary daholo ny vatako ray manontolo zao izy zao efa sitrana. Vatana ray manontolo mihitsy ny narary. Eny tompoko. Dia zao manao ahoana? Efa salama tsara izy zao tompoko. Tsisy manantany intsony. Tsisy tsy ny tompoko. Pour moi, c'était tout mon corps qui me faisait mal, mais là maintenant, j'ai plus de douleur. Inona ny narary anao teo? Za zany pasteur mal narary nify be dia androany zany mbola iza tonga eto mbola narary izy fa tao anatin'le vavakanao tao dia nijanona le izy tsy haingo tsony mihitsy le izy zao. Alléluia. Dia tompo. Donc moi, j'avais très mal aux dents depuis hier, mais pendant la prière, j'avais plus mal. Inona narary anao teo? Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako fahavolombelona fa mipetraka eo amin'ny seza eo zany dia misy zavatra manindrona be tamin'ny ambavafoko eto dia tsy zakako mihitsy dia nefa nametrahako tanana ilay izy dia ohatra mitsahatra ilay izy zany. Efa ela be sy iny narary? Efa ela. Dia izao tsy hainao marary Tsy intsony? henoko marary tsy ndreka. Hainao fa tena sitrana ianao? Sitrana. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui piquait vraiment là, sur mon estomac, mais là maintenant, je ne sens plus rien, je suis guérie. Inona nazo anao teo? Za sepitra be nanomboka tamin'ny lahady dia nikaikina daholo ireo tanako ireo dia teo aho zao niditra teo tato am-piangonana mbola reraka dia mbola sepitra be dia zao aho tsy sepitra intsony. Efa hatramin'ny alahady ano zany ny sepitra? dia Tonga teto mbola sepitra? Zao tsy sepitra intsony? Dia raina Jesosy tsy ivelany aminao intsony ny aretina. Pour moi, ça fait presque une semaine que j'avais du mal à respirer. Et même venu ce matin, j'avais encore du mal. Mais là, maintenant, je respire bien, je suis guérie. Inona ny nazo anao? Voninahitra ho an'Andriamanitra ny ijoroako fahavolombelona eto. Tamin'ny maraina ny voafo tao ambony fandriana dia marary be daholo ny ila masoko iny dia namitodika ary tsy afaka dia paster teo niteny hoe ametrao tanana faritra marary anao dia vao vita ilay vavaka dia sitrana. Tsy hainao marary intsony? Dia raina Jesosy tsy ivelany intsony ny aretina iny. Pour moi, c'était une douleur dans mes yeux. Je ne pouvais même pas regarder à gauche ou à droite. Mais pendant la prière, tout a disparu. Je suis guérie. Inona nazo anao teo? Voan'ny sery be teo dia narary be ny tentako. Dia zao tsy hainao marary intsony? Vavaka teo tonga dia afaka daholo. Tentanao koa narary? Tonga dia sitrana daholo. Dia raina Jesosy tsy ivelany intsony grippe, sitrana tenda. Donc moi, j'étais très enrhumée et j'avais mal à la gorge. Mais maintenant, je suis complètement guérie. Zaho manana toetra retina kendakenda lava zay. Ny Kendakenda manao ahoana? Kendakenda mahatsiaro hoe ohatrany misy zavatra mibahana ao anatin'ny tendako. Dia manomboka ito amin'ny tratrako koa mavesabesatra. Ka rehefa nanomboka ny vavaka ao tamin'ny alahady, nisy délivrance teto tamin'ny alahady mahatsiaro sitrana aho. Tamin'ny maly izy nanomboka sempotra indray aho dia zaho niditra teto mbola maheno kendakenda. Ka rehefa teo natao ny délivrance teo dia sitrana aho zao mahatsiaro hoe malalaka be ny tratrako sy ny tena. Tsy verina amin'ity vavy ity intsony. Ny heriny démoni mitondra aretina. Sitrana izy. Amen. Pour moi, en fait, il y avait quelque chose qui m'étouffait. J'arrivais pas à respirer. Mais après la prière, tout a disparu. Et là, je respire normalement. Inona narary anao? Mbola voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ny ijoroako fahavolombelona fa ny rafozan-dahanay zany nananaretina tsy mahapipi dia voan'izay daholo ny zanany rehetrarehetra dia ity zazakely ity koa vo dia maly izy midridridry mitomany isak'izay pipi izy dia mitomany efa ao atsasakadiny dia rehefa mivavaka teo zao dia mbola tsy nitomany mihitsy izy mbola tsy nihetsika mihitsy fa sitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy very amin'ity zaza ity intsony. Zany ozona mahazo ny ray aman-dreny be zany. Sitra ty zalazala ty. Iteka mahafan'Andriamanitra isika. Alléluia! Ny voninahitra any ho an'Andriamanitra irery ihany
andomboliteka mirefidrefitra La gloire soit à Dieu tout seul. Acclamons le Seigneur très fort. atavy any Si tu peux encore acclamer plus fort. alleluia Alléluia. hoy ny baiboly jesosy kristy no tsy mivomasy anio ary mandrakizay. Il est dit dans la Bible que Jésus ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. androany no alady voalohany volana amin'ity volana novambra ity. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. itoy ny délivrance goavana hatramin'ny farany volana. La grande délivrance va continuer jusqu'à la fin du mois. mino fa izy tantara voatantarantsika rehetra. Je crois qu'il y aura une nouvelle histoire. tsy fahafatesany intsony no tsapanao eo amin'ny fiainanao sy amin'izay zavatra ataonao fa fahavelomana. Donc, il n'y aura plus la mort dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Je proclame la vie. ho tanteraka amin'izay rehetra mino anay izany. Je t'incite à vraiment croire. Alléluia. Alléluia. Andaontsika mbola hanao hira anankiray entsika miderana tompo sy mamay voninahitra azy melohany anoizantsika ny fotoana. Avant de continuer le culte, viens, on va louer le Seigneur avec un chant. Ndatsika eraka hitsangana dia ilazitsika hoe tsy misy tsy hay atao satria tsika miaraka amin'ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra dia tsika koa zany mahay ny zavatra rehetra.
jusqu'à ce que le pasteur arrive. Samy makatorantsika isika tompoko. Nous pouvons prendre place. Amin'izao fotoan'izao isika dia andao hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. On arrive maintenant au moment des offrandes. Afaka mitondra ny ampahafolokarena izay nitahin'Andriamanitra anareo misy boaty aty alohany ity. Tu peux aussi apporter des dîmes. Il y a 2 boîtes pour cela ici devant. Fa ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay dia ho tatazana eny atoerana. Mais il y aura des gens qui vont récupérer les offrandes sur place. Dia azadino fa androany no ameranantsika an'ilay valoprak-dehibe a. Et n'oublie pas que l'offrande spéciale sera aussi à récupérer aujourd'hui. Anao hira anankiray isika miaraka amin'reto mpitarika viderany reto a dia ao anatin'izany mandroso isika izay hitondra ny ampahafolokarena. Donc on va faire cela dans un champ. Dia afaka mamerina an'ilay fandraisan-jara ho fanohanantsika ny fito-dehibe ny Palais des Sports akio sika manatona ety. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force Incomparable, il nous soutient. À sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je
louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Rehefa avy moa no tataza manokana ny rakotehibe fanaontsika sambolana. On va récupérer l'offrande spéciale après. Fa dia misaotra an'Andriamanitra aloha isika fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana izay notanterahana tamin'ny alalan'ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Mais on remercie Dieu parce qu'on a pu accomplir le culte mixte aujourd'hui. Ny fitoam-pivavahana ataontsika eto zany zao a anankiray ao anatin'ny fitoam-pivavahana 5 dia ataontsika amin'ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Donc, un culte sur 5 chaque dimanche, on va le faire en malgache et en français. Noho izany manasa anareo izay ivelan'ity fotoana ity ao mba hanaraka an'izany fitoam-pivavahana izany fa asoa anareo. Donc, j'invite tous ceux qui ne sont pas venus ici à suivre le culte en ligne parce que ça vous fera du bien. Ho anareo an'ny lavitra ivelan'i Madagasikara dia miomana fa amin'ny herinandroany hosotran'Andriamanitra ny olona marary tsy raray avy. Donc, vous qui n'êtes pas à Madagascar mais qui sont à l'étranger, il faut aussi croire que vous allez être guéris et délivrés. Na dia eto ary no manovavaka dia ho tonga ny herin'Andriamanitra manasitrana. Même si je suis ici, la puissance de Dieu va vous localiser là où vous êtes. Isaorana ny Andriamanitra ny amin'ny heriny. Donc, on remercie déjà le Seigneur pour le culte de dimanche. Alléluia. Dia tatazana zany a ny rakotehibe vita iny dia hivavaka hamarina fotoana isika. Donc, après qu'on ait récupéré l'offrande spéciale, on va prier pour clôturer le culte. Ndao mbola hanao hira anankiray isika miaraka amin'reto namany reto. On va continuer par un chant en même temps. Fanatumbunanjo na fufunaina Simis sinumena Matiaru sambacha Henikini fitaina Nuni famin champuna Mahitangeri ni fifalina Kami saushano Mai manau sabajetianau Hanjamanchi fagagana Famotsevi ancha
Ivavaka marana ny fotoam-pihavana isika ataontsika amin'ny teny frantsay mivantana le vavaka famarana ny fotoana. Donc, on va prier pour clôturer le culte, si nous pouvons fermer nos yeux. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Parce qu'on est vraiment conscient que le Père, qui est le roi de l'univers, il nous a assistés aujourd'hui. Et on est vraiment reconnaissante pour cela. Merci pour toutes les délivrances. Merci pour toutes les vies changées. Merci pour toutes les guérisons que tu as fait aujourd'hui. Merci Seigneur de toujours être avec nous. Merci parce que toi tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Et on est vraiment honorés parce qu'on a plein de privilèges. Mais on prie aussi Seigneur pour qu'on puisse accomplir nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu et qu'on puisse vraiment sortir de ce culte en tant qu'enfants de Dieu et pour qu'on soit un témoignage là où nous sommes, pour qu'on voit ta gloire avec nous tous les jours et pour que vraiment notre vie soit une vie de bénédiction, non pas pour nous-mêmes mais aussi une bénédiction pour tous les autres. Et Seigneur, on te rend juste la gloire et on veut t'adorer tout le long de notre vie. Reçois juste la gloire Seigneur, à toi pour toujours et pour l'éternité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Te Yusu